Raharaha mamy Ravatomanga mivoatra dia mivoatra ny toedra raha amin'izao fotoana izao satria araky ny nambarany ireo ao Maorisy hatrany dia mety hiara-iasa amin'ny FBI izy ireo ao anatin'izao fanadihadiana izao hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampiantrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika Raharaha mamy Ravatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Analapatsy Fort Dauphin, trano maromaro ravany afo. Ny trangana haitrano koa ny tany Fort Dauphin tao amin'ny fokotany mitriaky Analapatsy any Fort Dauphin ihany. Tokony tamin'ny folora alina tany hoany mo no voalaza ho nirehitra ireo trano ireo. Voalaza ny loharano vaovao fa may daholy ny sasaky ny tanàna ary maro ireo tsy manan-kealofa nany an-toeranany. Mbola tsy fantatra mazava no tena antony tonga izao firehetana izao fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana mo ireo rehetra any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Mponina motana ny hetsika tsy manaiky ny famonoana any tojo izay tsy jolahy raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Nanao fihetsiketsehana ny fianakavian'ny tojo na randrianantenay na tojosoa Jean-Claude izay mponina eny Madera namotana maty voatifitry ny polisy noho ny resaka asan'ny jolahy. Hetsika ho fanehona ny tsy fankasitrahana ny famonoana iteram-pianakaviana ity izay sahabo ny 7 taona manambady ary mananjanaka 3 mianadahy izy tia izay ambarin'ireo mponina fa tsy jolahy akory fa noho ny tondromolotra dia izao maty voatifitra tamin'ny fotoana ny ravany avy niasa. Nilaza ny hanohy ny hetsika ireo mponina any an-toeranany taorian'izay fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay nataon'izy ireo zay. Prime ministra Hosazina izay mihazona ny fiara-panjakana tsy novaina takelaka mena. Mila miroso amin'ny fanoloana ireo takelaka ho plakrôzy avokoa ny eo anivon'ny ministera rehetra sy ireo izay mampiasa ny fiara-panjakana. Hosazina araka izany izay tsy manaraka an'izay toromarika izay. Tsy karitra mantsy tatoato ho izy ny fampiasana ny fiara-panjakana ho amin'ny fiainana manokana ka tsy azo ekena intsony izany rehetra izany fa mila manova famindra isika amin'izao fotoana izao fa tsy sanatria akory zatra ny gaboraraka tahaka nisy hatramin'izay. Nahazo toromarika ihany koa ry zareo avy amin'ny irmara mba tsy handray anjara amin'ny fananganana gouvernemanta izay niova amin'izao fotoana izao ry vonan'ny irmara sy ny antoko TGV hoy ny ministry ny fanabeazan'ny pirenena teo aloha Marie Michel Sahondra ary malala. Eny na te handray anjara aza mo dia mety tsy ho voatonina sy tsy voantso ao anatin'izay fandrafetana ny ekipa vaovao zay mo izy ireo ka naleon'izy ireo nanao an'izay fanambarana amin'ilay hoe tsy handray anjara izay mba hialana hoenina hoy ny sasany. Komina Alakamisy Andranomadio Anjorobe mbola mitohy ny fitakiana ny fialan'ny ben'ny tanàna hatramin'izao. Nilaza tsy hijanona ireo mponina ao amin'ny komina Alakamisy Andranomadio distrikany Anjorobe raha tsy tratra ny tanjon'izy ireo izay manambara fa leo ny didy jadona sy famoretana ataon'ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana ka antony izao fitakiana izay fialan'ny ben'ny tanàna izao hatrany araky ny volazan'izy ireo. Kilanafondray ny tanàna ao amin'ny komina ambanivohitry ny Mahandro distrikany Vangaindrano tamin'ity herinandro ity hatrany. Tsy mbola fantatra izay antony nahatonga ny firehetana fa ny afo izay nijoalajoala no hitan'ny mponina tany an-toerana tany. Nisy loham-behivavy hita indray teny amin'ny ranon'ny kopa tamin'ny iny omaly tolakandro iny teo ankaiky ny lehitsy ambohy manambola mo no nahitana an'ity loham-behivavy ity. Tsy hivina fa vao tamin'ny sabotsy lasa teo no nahita fem-behivavy tamin'ity renirano ity izay tsy lavitry ny baraziny mandro seza. Andrasana araka izany ny toy ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ity fahitana loham-behivavy teny amin'ny ranon'ny kopa teny. Gouvernemanta ao anatin'ny vina ny fitondrana vokatra hita maso sy azo tsapain-tanana amin'izao fotoana izao. No tanterahana tamin'iny andro ny omaly iny teny amin'ny lampam-panjakana Mahazorivo ny filan-kevitry ny gouvernemanta voalohany izay notariny prime ministra Rajonarvelo Herantsalama Andriamasy taoriny fanendrena an'ireo ministra ireo.
Fivorinana manamarika ny fanombohan'ny asa iombonan'ny gouvernemanta vaovao ho fampiarana ny toromarika sy ny vina napetraka ho an'ny fanarenana haingana sy fampandrosoana ny firenena. Voalohany amin'izany ny fananganana fanjakana marina mahomby ary manompo ny vahoaka. Manaraka izany ny fitondrana vokatra hita maso sy atsapain-tanana amin'ny ezaka rehetra atao mba hanamafiorina ny famitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, ary ny farany kosa ny fametrahana ny fitantanana vaovao izay mampiaina ny fahitsiana sy ny fahendrena, ny fahamatorana sy ny fahaiza-manao ary ny tambirana andraikitra sy ny mangarahara. No amafisin'ny Premier Ministre fa dingana mizotra mankany lalana mazava hitarika amin'ny fanavaozana marina ao anatin'ny fanajana, ny fihavanana ary ny fiarahamientana ny asa izay ho tanterahan'izy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Maro sahady moa ny miandry anazay fiovana goavana izay hoentin'ireo ekipa vaovao amin'izao fotoana izao. So dia export toa masina indray tsy hanao kampagny eletsi amin'ity taona ity araky ny voalazan'izy ireo hatrany noho ny toe-draram-pirenena araky ny petadrindrina izay navoakan'izy ireo tany an-toerana tany ao anatin'izay sodia export zay satria raha vandary vao maheno an'izay sodia zay mo dia fantatra mazava fa any Mamy Ravatomanga izay rehetra izay satria io no famantarana izay isan'ny malaza ao Madagasikara ao io sodia io any mpandraharaha malagasy Mamy Ravatomanga ao anatin'izay Raharaha Mamy Ravatomanga izay hatrany sy ilay jet privé izay tratra tany Maurice manao fanatiadina momba azy ny FBI hoy ny Premier Ministre Mauricianina Navin Rangoulame tamin'iny andro omaly teo anivon'ny parlementaire tany an-toerana tany. Midika izany rehetra izany fa tena tsy vita moramora ity Raharaha Mamy Ravatomanga ao nosy Maurice ao amin'izao fotoana izao, ary mbola miezaka ireo rehetra tompon'andraikitra any an-toerana any manao fanatiadina mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra voasaringotra sy voarohorohy tao anatin'ity Raharaha Mamy Ravatomanga any an-toerana ity hatrany. Raha toa ka misy marina izay fiarah-miasa ny FCC sy ny FBI any an-toerana any amin'izao Raharaha Mamy Ravatomanga izay mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao dia mety hanano sarotra anyity mpandraharaha malagasy ity araky izany ny ho afabela amin'ity raharaha izay anaovana fanatiadina azy any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mbola mafana dia mafana ity toe-draharaha ity ary dia maro sahady ny mpanara-baovao izay manaraka ankaiky anyity fiovany toe-draharaha Mamy Ravatomanga any nosy Maurice any amin'izao ankehitriny izao. Etsy ankilan'izay mo ireo rehetra izay miandry azy fatratra atao anatin'izay fotoana lava izay dia manesika ihany ao ambadika an'izao raharaha izay mahavoasaringotra azy any Maurice izao. Izay moa no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fidimy like ny video antsika ary tsarovatra trany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.